Faly miarahaba antsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahaly akory ge akory li akory koa akory rehy ragnitsy akory izy io raha ny zavatra ho zaraintsika androany moa dia ny zavatra ny hoavy mahakasika ny fiainam-pirenena no ho resafintsika indray androany ity tsy ino moa zany fa mahakasika ny collectif ny malagasy ny malagasy manko ny collectif am'izao fa tsy hoe collectif des candidats izay iarahany ireo vondrona mpanao politika rehetrarehetra plateforme vaovao ny hevitra na ny zavatra tokony hatao amin'ny collectif ho an'ny malagasy io dia tokony hiverina handeha hanontany indray ny hevitra ny vahoaka malagasy izay mbola ao ambadiky ny zareo izay mbola manohana an'zareo hatramin'izao satria raha araka ny jerena manko dia tsy hita izay ihany koa izay hataon'ny vahoaka amin'izao fotoana izao hoe handeha hifidy ve sa tsy handeha hifidy mbola tsy misy ihany koa ny fanentanana izay atao ireo candidat izay hirotsaka ao anatin'izany na ireo team zany na HVM zany na MMR zany na PSD zany na avy izay antoko maro tsy voatanisa manohitra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao koa tsy hita izay haleha ireo mpanaraka ny ireo candidat izay hilatsaka solombavambahoaka na mera na hoe tena tsy handrotraka candidat indray mitovy amin'ny candidat filoham-pirenena lasa teo raha ny tokony izy sosikevitra na tokony hatao dia mivondrona indray manko zareo amin'izao ty dia tsy aleo ve mandeha indray eny amin'ny kianja manentana ny vahoaka tsirairay manentana ny vahoaka mandeha kianja mandeha mitety fokotany na mitety ny vahoaka eto Antananarivo mba hanino mba hafahana mahazo ny sosikevitra avy amin'ny vahoaka ihany koa satria ny vahoaka ihany koa dia anisan'ny tompo-pahefana vahoaka ny tompon'ny fahefana fa tsy antsika na reo candidat izay hilatsaka reo vahoaka ihany koa mahay zavatra tokony hatao fa antsika leader izay le président na izay ataontsika hoe mpiandraikitra zareo zay dia misy hevitra ataontsika hoe hitambarana dia eo no anapahana hevitra ny hampanahy manko dia handray andraikitrineny ireo mpitondra fanjakana fa indrindraindrindra ireo fitondrana amin'izao fotoana izao fa mety manahy ihany kory zareo fa hoe hanongampanjakana ve ny collectif ny hoan'ny malagasy ety tsy voatery hanongampanjakana ny fandeha famorina olona mba hijerena ny zavatra hary ho henona ihany koa ny vahoaka satria maro ny vahoaka eo ambadiky ny io collectif ny hoan'ny malagasy io fa mangina tsy miteny ka ilaina ihany ny fihenona ry zareo reo zay no sosikevitra tokony hatao amin'izao fotoana izao mba hafana hiomana dieny mialoha mbola tsy ao anatin'ny propagande manko fampelezan-kevitra manko amin'izao fotoana izao fa nefa ihany koa tokony hisy fivoriana na hisy fanentanana na hisy ataontsika hoe fandehanana fijerena amin'ny ankapobeny amin'ny hoe inona tokony hatao amin'ny vahoaka reo satria tsy hay ny andehanana zareo tenentsika teo zay koa zay no fampizarana sosikevitra tokony hatao fa misy manko eto fanehoan-kevitra natao ireo UPAR zay efa lany daty raha tena marina zay pety zay solotenao amin'ny UPAR ao Fianaratsoa zay maneho hevitra ihany koa fa hoe tamin'ny fandaniana fitondram-panjakana filoham-pirenena Andrajoela koa zay no misy vidéo tapatapany ity fanehoan-kevitra zany na dia eo aza zany rehetra zany tsy manakana antsika ihany koa izay tenentsika teo zay tokony havondrona ny hery firaisan-kina ihany ho antsika rehetrarehetra mitambatra zay tsika vao haharesy amin'ny fitondrana firehareha amin'izao fotoana izao manko fitondrana anatin'ny firarehana nefa firenena ohatr'izao foana sa ve avela halalaka amin'ny fitondrana izy mandritra ny 5 taona ambela avela ho anazy na ny solombavambahoaka na ny mera fa indrindraindrindra manko izy filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ambela ho an'ny zareo ny fitondrana rehetrarehetra ho hita hoe handroso ve firenena sa tsy handroso ny vahoaka manko no mitsara amin'izao fotoana izao ary ihany koa zay no mahatonga antsika handeha hanontany ny vahoaka hoe handeha ve tsika handatsaka olona
mba handresena mba hahamaro anisa hanaovana débat mba tsy ho refesi-mandidy ny firehakevitry ny filoham-pirenena am'izay sao de handeha amin'ny laona tsy handeha amin'ny laonany ohatra ataontsika zao hoe ity ny lalana tokony hampandrosiny Madagasikara amin'ny ankapobeny nefa kosa zareo ny paika na zavatra atao zareo dia ity ny lalana fampandrosoana ho an'olo tokana ho an'olo mbitsy zay manko ny iza fotoana zao ny bizina rehetrarehetra mandeha io teleferiky move io ho ny tena ho any ataontsika hoe kitabolam-panjakana tena izy fa io ny ambadikin'io dia zavatra tenentsika zay dia misy business ambadikin'io koa zay no antaninany vahoaka hoe handeve tsika ity handrotsaka olona ao amin'ny ataontsika hoe na solombavamboaka zany na lehibe ny faritra zany na mera zany hitantsika ne zao hoe stratégie ny fitondram-panjakana am'izao hoe matory zareo na hemitra na siry zareo PSD ataontsika hoe tsy visy fifidianana fa tendrena fotsiny le ben'ny tanàna am'izao fotoana izao ary na hemitra ny fifidianana ben'ny tanàna zay nene paika daholo zany ataontsika hoe traika efatra zareo zany mba afahary zareo mbola mitady olona zareo am'izao fotoana izao ty hoe iza no atao mera eo amin'ny kapitaly Antananarivo ty satria raha misy mera eo mpanohitra malalaka ho azy ny andehanan'ny mpanohitra na vahoaka marobe eo amin'ny 13 mai satria io 13 mai io de symbole na image toerana anankiray ataontsika hoe fakana fahefana na demokrasia eo no fakana fahefana araky ny tantara rehetrarehetra nandidy eo zay koa zay mampanahy mampatahotra zareo io mampahembotry zareo ny fifidianana ben'ny tanàna tenentsika zay io koa manko ny fifidianana solombavambahoaka izay nampiakary zareo au 100 millions FMG ny cautionage koa izay ny stratégie dolidolo zany rehetrarehetra zany ho fifidianana de ho maro anisa zareo ka izay nantanina vahoaka hoe ambela ve ry vahoaka malagasy havela ve filoham-pirenena Andry Rajoelina hitatana 5 taona anazy filoham-pirenena anazy ny solombavambahoaka anazy ny ben'ny tanàna anazy ihany koa ny lehibe ny faritra na gouvernoura anazy ihany koa na ny président fokotany rehetrarehetra dia anazy zany mandritra ny 5 taona hoe handroso ve Madagasikara sa tsy handroso raha kontina zany dia efa manantanina 20 taona na 15 ans 20 ans izy de amin'ny fitondrana de jerena am'izay manko amin'ny fiainam-pirenena hoe avancé mandroso ve développé ve firenentsika sa fisehosehoany velona tenentsika zay satria nolombitsy tenentsika teo zay no manan-karena no mpagnarivo manana avao fa ny vahoaka madinika ary dia mahantra tsy fandiran'ovana koa izay no zava-misy no sondage ataontsika itsika tsy maintsy mandeha midina ifotony manontany ny vahoaka fa tsy hoe raha ohatra tsika mandrotsaka candidat nefa tsy ho lany vahoaka no tompony fahefana no safidy koa izay no antanitsika mandeha mihitsika mandeha ifotony mandeha amin'ny amikanja hoe ry vahoaka malagasy trangana atsika inona tokony ataontsika handrotsaka hifidy ve sa tsy hifidy sa hijanona avela am'izao izy mandritra ny 5 taona koa izay no masaka izay no ifampizarana atsika koa misaotra ihany koa amin'ny fitsikarana izay atao mba hatsara zavatra koa miezaka hatrany ny vaovao malagasy hanomeny tsara ny soa ho antsika rehetrarehetra vaovao marina ary vaovao mahitsy tsy miatsara velatsy fa vaovao mahitsy tenentsika zay ary tsy misy manohana tisy ary fa rehefa hita tsy mety de tena tsy mety rehefa hita ihany koa marina dia marina rehefa hita ihany koa dia hoe ny fitiavana ny firenena fitiavany tanyrazana no anaovan'izao rehetrarehetra zao ny fitsikarana tsara raisina raha fitsikarana be fahatany ihany koa dia mialana tsiny fa atsika eto dia miteny zava-misy marina mba hanina isy fitsikarana mba hampandroso ny firenentsika mamitsika ety koa izay no ela tompoko lahy izy tompoko vavy misaotra trany azadiny miabone seny youtube-tsika magasitraka fa izahay izay magnatokety dia avy amin'ny par Union Pro Andry Rajoelina lany amina isam-bato ambony tembony taty Fianarantsoa na ny faritany na ny faritra tsirairay na ny commune na ny indrindra fantanàn-dehibe teto ny candidat efa président de la République amin'izao fotoana zao ka magnamafy ny fisaorana tsika sa voavalinay
ny voninahitra katolahy nomenareo ny mpanoha ny olona zay mitadika nampandany ny président Andravelo. Safanao ny manao marary be feo hoe teonazo anareo may de nanao resabe, ka izao agnay hanomboka hanatanteraka reo zavatra nampanantenanatsika tamin'ny fifidianana. Fantasay aby reo ary agnomesanay toky anareo fa ho tanterahana, ka hatombokitsika zany amin'ny alalan'ny fisaorana tsika vahoaka ny fianaratsoatsika navaka, na ny commune urbaine zany na ihoto matsiatra manontolo zany na ny faritany zay afaka magnatika, Sandra, Foibato, Lalangeny, Kalamavony, Ambomasoa, Ambato-Finandrano, ero madimo, Ambalavao, Tongava sika amin'ny alahady 5 ny volana ty, zany hoe amin'ny heriny ho avy zao de saosasika eto ny mipara, ka ny fisaorana zay atao zany a de amin'ny alalan'ny fahatongavana artista zany, zay ataosika eo amin'ny toerana mahazatra eo amin'ny Rex, zay hotarin'ny reto artista reto zany a BKMJ, zay ny artista avy amin'ny velany, fa omena lanja koa ny artista zanakitsika eto zay tarin'ny Mems Academy, de ahitana an'ireo artista namany Sirahonana Kidodo, Fihamy, ka dia magnasa sika rahona ny angatahana de mba soa ny andro sy de vita ny fivavahana maraigna dia egny amin'ny raiky saby asika menakaby amin'ny andro io, na ny Libe